Zany amin'ny fahivadika amin'ny vaovao mahakasika indrindra ny akon'ny fifidianana isika. Nitondra fanazavana momba ny fitoriana napetraky ny fikambanana Freedom eny anivon'ny fitsarana ho fanoherana ny fifidianana bentanana sy mpanolotsaina ireo mpikambana ao aminy. Ny kandidany tiako Madagasikara no lasibatra ny Freedom nandritra ny famelabelarana natao tamin'ny mpanao gazety androany tolakandro teny amin'ny Ibisa Akorondrano. La sibatra ny fikambanana Freedom tamin'ny fifidianana bentanana teto Antananarivo ary anisan'ny nametrahan'izy ireo fitoriana androany tolakandro ny kandidany antoko tiako Madagasikara sy ny Vomera Malotena misana ny fifidianana na ny Senit. Tsy manara-dalàna ho ny kandidany Freedom Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy ny lisitry ny kandidaty mateto Antananarivo ka antony nangatahana izy ireo ny fanafoanana ny vaton'ity kandida ity izay ny alohavana koa fangatahana fanalana izany kandida izany amin'ny fifidianana natao ny 1 Jolay 2024 farany teo. Pour respecter le principe du scrutin de liste, les caractéristiques contenues dans le spécimen fourni par la liste de candidats au cours du dépôt de candidature ne peuvent en aucun cas contenir la photo, le nom ou les prénoms d'une personne. Zany hoe voararan'ny lalàna zany ny fametrahana anarana ray ao anatin'ny taratasy fandatsaham-bato. Mazava tsara pour respecter aussi le principe du scrutin de liste. Satria araka ny tenenina teo dia ny scrutin de liste tsy olona ray no fidinao fa ilay liste na ilay candidat maro ao anatina liste atolotra na antoko politika na atolotra fikambana. Ny raha tsika nahita ny spécimen izay misy ny laharana faheno, misy ao hoe tim dia hoe niny. Mety isy laza hoe lalàna angeny teny fa nom na prénom na photo zany no voalaza fa tsy azo atao. Mety isy teny hoe zany neny zany ane solonanarany ka tsy voalaza sy tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna hoe tsy azo atao mametraka solonanarana fa averimay fa ny atao hoe scrutin de liste dia tsy olona ray ny fidinao. Fa anisan'ny lokianana ity fikambanana ity ihany koa ny Vomera Malotena misana ny fifidianana na ny Senit manoloana n'ity fahatombanana ny lisam-pifidianana. Ho azy ireo dia tompona andraikitra feno ity Vomera ity ary nanamafy ihany koa fa tsy ampy ny fangaraharahana tao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana izany. Manoloana izany anefa dia miantso amin'ny fitoniana hatrany izy ireo na dia teo aza ny lesoka maro samihafa. Moa ve misy ambadika hafa izay antso amin'ny fitoniana izay?